Mampifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy ny ionana amintsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana l'invité du jour miaramba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany akoatrantsika izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny TV Plus Madagasikara arabaina manokana isika izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny Radio Plus 100.2 FM tsy adino ihany koa miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana manerana ny Madagasikara hatrany avaratra ka hatrany atsimo hatrany andrefana ka hatrany atsinanana na amin'ny alalan'ny fahita lavitra zany na amin'ny alalan'ny onjapeo ary tsy adino ihany koa miarabantsika rehetra teratany malagasy manerana n'izao tontolo izao izay manaraka ny fandarana l'invité du jour amin'ny alalan'ny internet noho ny raharaham-pirenena ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity izay horesantsika fitiantsika kely vetivety rehefa avy eo dia nisafidiana manokana indray tamin'ity androany ity ny général Sylvain Razafy Mandimbia izay efa commande ambonin'ny tafika teo aloha teo amin'ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2023 mahazatra antsika kokoa moa amin'izao fotoana izao no miteny hoe semgam tamin'izany fotoana izany izy miarabanao tompoko dia misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du jour. Miarabanao madame Odine Réaly ary miarabanao mpanaraka tsy tapaka ny fandarana l'invité du jour ihany koa matony tena tonga eto dia mahana fahavononana isara ihany ny fomba fijery ny raharaham-pirenena ankehitriny. Tena ilaina mihitsy zay satria manoloana ny raharaham-pirenena izay voalaza izay ny zavatra nisongadina tamin'ity herinandro ity dia nisy ny fionana ny karakarain'ny FFKM ny kasana anatanterahana n'le hoe fionana tampony eo amin'ireo filoha efatra amin'ny rahalahy mianaka tsy tanteraka moa zany hatramin'ny androany nisy ihany koa reny ary izay indrindra ny nanasana marina fa efa misotro ronono izy hatramin'ny taona 2022 fa manamboninahitra général dia mijanona ho général foana ary izay no nisafidiana satria raha ny aino ny hevitry ny olona tany amin'ny onjapeo isan-karazany tahorinan'ny zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity dia be ny resaka ny fantoka tany amin'ny folo alin-dà tahorinan'ireny zavatra nitranga dia ny ivato reny ny général Sylvain Razafy Mandimby moa akoatran'izay hoe efa na lehibe ny commande ambonin'ny tafika teo aloha izay tamin'ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2023 dia nambarako teo efa nisotro ronono izy hatramin'ny nanomboka tamin'ny taona 2022 ary izy tsara ho fantatra fa isan'ireo andihany voalohany nivoaka tao amin'ny akademia miaramilantsika tao Antsirabe na ny Akmil ny razantsika azy fantaniko voalohany général iresaka ny raharaham-pirenentsika ary tsara ihany le hoe efa misotro ronono satria hitako hoe afaka misokatra kokoa rehefa miresaka noho ny amperinasa izay ny akamaroany aza moa tsy mety asaina amin'ny fandarana tahaka an'izao nambarako teo nisy ny fionana no kasain'ny filoam-piangonana teo anivon'ny FFKM nitotro saina tamin'ny alarobia lasa teo tsy tanteraka izany satria tsy tonga teto toerana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana na inona voalaza nisy an'ireny fihetsiketsehana hita teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato nisy karazana sarinadina tao mihitsy manoloana sy tao anatin'ny fiaramanidina anankiray nambaran'ny tompona ndraikitra teo anivon'ny folo alin-dà tamin'ny fomba ofisialy dia hoe fanazarantena mahazatra reny miteraka réaction goavana teny anivon'ny olom-pirenena fomba fijerinao an'ireny inona ny andikanan'ireny généraly Sylvain Razafy Mandimby fanazarantena mahazatra tokoa ve sa araky ny fijerin'ny olona tonga dia hoe fampitahorana na fampitandremana atao tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Misaotranao Ramatoa Réaly voalohany aloha dia misaotra ny FFKM noho ny ezaka mbola ataon'izy ireo amin'ny fitadiavana vahaolana an'izao raha mahavaivay ho an'ny firenena izao mbola mahana finoana izy matoa mbola nitady ny vahaolana ary mino afabesaka koa ny olona mbola mahana finoana ary na ny tenako matoa tonga eto dia mbola mahana finoana ihany koa fa misy ny lalana tokony ho vita raha mikasika ny hoe fanazarantena raha resaka fanatanjahantena tsika dia fanazarantena moa inona familahana ny tena familahana ny vatana ary familahana koa ny saina eo amin'ny zavatra sy atao
atoa mandray fanatanjahantena mba isan'ireo mpikarakara naharitra atao fanatanjahantena ihany koa ny tenako tany fotoan'androny ary zany fanazarantena zany dia isan'andro ny atao fa tsy miandro hoe rapitso ny fanahana vo taitra androany fa fanazarantena io a dia atom-piainana isan'andro mihitsy io ho an'ny mpanao fanatanjahantena zay heverina ho avoleta ka indrindrindra fa raha ho an'ireo folo alin-da zay heveritsy hoe mpandrara eo amin'ny sehatry ny fitandrovan'ny filaminam-bahoaka sy sanatria fiatrehana ny fahavalo raha tantika ilainy zany dia tsy hoe ny andro rapitso ahihina kory zay vo taitra hanao fanazarantena hanao sarinady fa zany fanazarantena zany andraikitra asa tokony ho asa isan'andro ireo folo alin-da zany reo lehibe isan'ambaratongany dia tokony hatsapa tsara ny hoe inona ny fanazarantena tokony hitaritanyndreo olobe iziny fa tsy ny fitaritana na mivilaza azo tetikady zany tsy ataotao foana nge zany matoa nanangina n'io akademia miaramila io ny zokiray amandrenitsika tamin'ny fotoan'androny dia satria ilaina le fanofana n'le olona hitarika raha fotsiny akademia militaire satria iny no voatenitsika teo araka ny zavatra hoe fanazarantena fanao ngambany rariny any raha ohatra gagagaga ny olona raha tay satria amataondasa zay firy tsy mbola tsaroko hoe andeha hanao fanazarantena fifehezana roaplanina eo amin'ny tarimaky ny tafika Malagasy sy tatoato avo naheno an'izany ary moa dia tsy hoe naheno fotsiny satria nahita sary tamin'ny gazety ny tena dia somary nitsika kely any satria zany fanazarantena ara-tafika zany tsy voafeo anatin'ny ray andro na roa andro zany topoka ianao teo ny teny hoe ataony fanazarantena raha misy ny ahiahina inona moa zany ny tena nahiahina ny tena ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana zay voaresaka ny omalin'ino hoe efa nahazo ny tapakila andehanany amin'ny fiaramanidina zay mihitsy ve ny tena ahiahina ary indrindrindrindra inona ny mahatonga ny folo alin-da raha ny fivoaran'ny toedra raha-pirenena tena manamafy mihitsy ny verenana Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara ny laza hoe ny verenany Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara raha tonga andiny satria aloha ngamba zay olona nandray ny fanapaha-kevitra anao ny fanazarantena iny ny amaly ny fanontaniana fa ny anahy zavatra tsotra fotsiny ny fanazarantena nge dia miainga amina fandaliana anakaloha zay ny fanaovana fanazarantena mametraka monografia ianao manao ny vivinan'asa ianao mivinan'ny raharaha mety hitrango eo anatrehan'ny tompona andraikitra dia miainga an'izay vina zay ny atao mifandrindrana ny fanazarantena sy mifampianarana satria tsy misy zavatra ataotao foana akory mihoatra ianao raha ny anafika toerana anankiray resaka miaramila moa ty dia anafika toerana anankiray ianao alohan'ny atongavana eo amin'ny fanafihana tena izy misy nge famerenana tao misy aloha fanangonana ny momba ny zavatra ho atao rehetrarehetra ny renseignement rehetrarehetra zany tiako lazaina misy fanangonana reny renseignement reny dia fandindihana nyreny renseignement reny dia rehefa avy eo dia apetraka ny fanandramana atao an-taratasy aloha izy zavatra iny dia atao fanandramana dia avy eo apetraka zay ataontsika hoe makety fikesa sabla ny filazanay azy atao makety n'le toerana ampiarana n'le tetikady dia apetraka ambony makety dia ohatran'ireny ankizy ny lalao soldat de plomb reny hoe raha makato ny favaly dia makaiza dia raha makato ny favaly dia makaiza sy ny sisa tsy tantara zavatra lavitra zay satria iza le fahavalo iza le ahina lasy loka eo zany le ataontsika hoe étude de cas ozytsika mety rahatra hoe tsy mety tsy mbola olana tamintsika tamin'ny fotoana teo aloha nge zany hoe jola nabakabaka zany tsy mbola problemtsika taloha nge zany tsy nisy nieritreritra nisy zany ngambantsika taloha nefa nanjary nisy zany tateorina dia tsy maintsy eo anatin'ny vinanasa atao vinampitate mpampianarana amin'ny miaramila
vina fanazarana miarambila dia tsy maintsy ampidiry ny zanydravatra satria nanjary seon-javatra vaovao eto amin'ny fiaraham-bonina zany fisina jiolay nabakabaka zany ka ity fanojo any resaka hoe fodiny Andriamatoa Marc Ravalomanana ve manjary tsy magaga raha tonga an'izany ny eritreritry ny olona nge satria mifandray le resaka roplanina misy notamana voaka izay ne ny olana misy ve manalalana ve tsika zotsika ve manakana olo-pirenena malagasy hody eto Madagasikara fanontaniana petraka nge zany fa manjary mandeha feritreritra lavitra ny sarambaben'olona satria tsy fatany tsy fahita matetika teto antsika zany hoe raisonnement aéronef zany nefa ny reny izy sakombo gaga ihany hoe sao dia mba fandrifinjavatra ve ty zavatra ty tena natao mifanandrify ve ty zavatra ty sa efa programme anazy tsy avemiko anao ohatra somary nanahirana tamin'ny 2002 nisy andritafika anankiray zay tsy rotononga fa hoe manao fanazara-tena dia entonatonana akaiky ny lapa mazo arivo tariny nanao ny fanazara-tena zareo taitra ny sécurité mazo arivo dia efa saika hamely soa fa ny antsoary zareo dia nafantatra hoe misy miaramila manao fanazara-tena ny simany hoe aza etopo nareo aloha fa amariniko le zavatra ka etanao anatin'ny aya dia mety ny mandeha lavitra ny eritreritra ny mpiaro mazo arivo tamin'izay fotoan'izay efa mivonona ny amely nefa tsy ino fa miaramila manao instruction tao akaikikaiky ny taony ny hitany fa efa saika efa vonona ny amely izy fa sofa voafehy le zavatra ka tsy mifamely zany le miaramila indrindrindra moa fa le miaramila no instruction tsy olona vonona ny ady fa raha nisy bala tany aminy dia bala blanc tany aminy fa tsisy cartouche de guerre tany fa bala blanc nampiasainy ono a ianao teo namerina n'le roa amby roa arivo zay tsy voaresako tany amin'ny voalohany a fa tsika rehetra zay mahatsiaro ary ny aina ny tantanam-pirenena angamba mahafantatra tsara hoe ny général Sylvain Razafimandimby tamin'ireny fotoana ireny a isany tany amin'ny camp na ilan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana raha nisy ny fifandonana teo amin'ny ilany amiral Didier Ratsiraka sy ny ilany Marc Ravalomanana taty amin'ny akilany manoloana n'le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ianao koa teo mbola niresaka n'le hoe ahoana moa ny afahantsika manakana olo-pirenena anankiray tsy hiverina eto Madagasikara dia ampatsiahivoko anao eto général hoe fony ny olona napetraka reo teo amin'ny fitondrana tamin'ny roa amby roa arivo nitondra teto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nanakana ihany koa izy ny olona nanao sesitany tena ny tany ivelany tsy hiverina teto Madagasikara voakasika zany Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo indrindrindrindra ny sasany moa tsisy nanandrakandrana ny hiverina teto Madagasikara mihitsy fanontaniako amin'izay ara dia izao manoloana ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao zay hanomezan'ny olona tsiny ny folo alin-da manoloana ny raharaham-pirenena misy ny miteny hoe ny folo alin-da mihitsy ny tena mampikatso an'izao raharaham-pirenena izao ho any amin'ny akilany zareo eo anivon'ny force ireo nefa ny fomba fijeriny zareo dia hoe fiarovana fitandrona ny filaminana eto Madagasikara ny fanakanana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy hiverina eto toerana ary fantatritsika moa zany na dia tsy miteny mivantana ary ianao manaiky hoe no Andriamatoa Marc Ravalomanana ve nanaovana n'ireny sarinady reny fantatra fa ny folo alin-da atreto dia tsy manaiky ny hiverenana eto Madagasikara na tonga ny tsy fahombiazany ny fionana tampony nataon'ny FFKM ka mifanontaniako aminao le zavatra ataon'ny folo alin-da amin'izao fotoana izao mifanakanana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana ve fitandrona ny filaminana tokoa ve io sa fanakanana ny fivoahana amin'ny krizy safady fa misy atra izy kely ngambany ny filazanao fa hoe nametraka n'Andriamatoa Ravalomanana teo amin'ny fitondrana ngambany ataoko fa mila izy kely zay fomba fijery zay tsy ny général Sylvain Razafimandimby nametraka n'Andriamatoa Ravalomanana teo amin'ny fitondrana fa ny vahoaka malagasy
satria tsy fahasady tsy fahefan'ny général Ravimadimbo ny ametraka andrisan'izy sady tsy fahefaniny fa nisy fidirana tsehatra ny miaramila tamin'ireny fotoana ireny. Raha nisy fidirana tsehatra tsy miaramila ny hiditra tsehatra tsy ny miaramila ny ankapobeny. Fa aleo tsy tokony resahana besaka angambany zany satria araka ny teniko hoe tsy resaka ny tenana le aty. Fa ny zavatra nitsanga da raha tato amin'ny fisainako sy ny fahitako ny raharaha dia niaro ny safidy ny malagasy nataonay fa tsy hiaro an'Andriamatora Valomanana ary teneniko taminy mifantana zany rehefa nyresaka taminy aloha tsy mamenatra any teny an'izany ampabe-maso fa tena nateneniko tany zany mety tsy azo ny tamiko loatra angamba zany fa tsy mampanina mihitsy fa tsy Andriamatora Valomanana ny narovako na napetrako tamin'ny toerana fa ny safidy ny malagasy ny narovako satria za dia resy lahatra fa safidy nipetraka tokoa ny amin'ny malagasy tamin'ny fotoana io na tsara iny na ratsy safidiny iny ary adidiko amin'izay fotoana izay ary mamiaramila any hoe miaro an'izay safidy zay sangery olona tamin'ireny menatr'olona isan'andro mipetraka teo andorana lakely ngia ary vavolombelona isan'andro ny zavatra nitranga teo io faritra io na mandeha mahita ny olona mahita mandeha vidim-bofy eo ny tsenan'ny Roland Garros io ara tsy miteny azy fa mijery vilana tsy manompa izy fa na le izy tsy manompa sy mijery vilana ampy zay ampy be dehibe tamiko zay hoe tena hoe filazana tamiko fa hoe tsy mandray andraikitra tamin'izay fotoana zay nefa ninona moa ny azo atao fa za nge olona tsy nananasy tamin'izany fotoana zany sy nampiasain'Andriamatora Albert nandritry ny telo taona dikan'izay olona tsy nanandraikitra taton'ity tafika ity tamin'izany fa olona mpitsangatsangana fotsiny nefa voatery amenakarama satria olona perinasa napetrapetraka aloha apetraka mazava zany resaka zany mba natsiaro menatra ihany ny tena ny olona manodidina mahafantatra hoe iza ny tena dia zay no natonga anao nitongilana tany amin'Andriamatora Valomanana. Tsy nitongilana tany Andriamatora Valomanana satria le olona manodidina ny olona hitanao isan'andro teo amin'ny lalambe amin'ny fahaleovan-tena miplasin'ny Trésumé tonga taty Ambojatova ireo olona hitanao isan'andro reo misy zavatra nitakian'ireo olona reo isan'andro dia avy eo nientombony zavatra nitakian'ny olona ohatra ny zavatra nitsanga tany Turquie voaingana teo nge zany ny zavatra nitsanga tany Egypte voaingana teo nge zany satria tsy nisy valim-pangatahana na farafarasy ny valim-panontaniana dia ngitatra ny fitakian'ny olona zay nge zavatra nitsanga tany 2002 ary za toko reo vavolombelona isan'andro ny zavatra nitsanga teo amin'ny Trésumé teo tsy mitovy amin'izay ihany koa tamin'ny 2004 ny olona tamin'ny 2004 zavatra hafa nitsanga satria ny zavatra nitsanga tany 2002 poste électorale tsy tokony ampitoviana mihitsy le resaka 2004 dia atao mazavy ny amiko fa fiokoana amin'ny vatana dia ho anatreha amin'ny fitondrana ohatran'izany nitsanga tamin'ny raha samy apetraka sika amin'izao dia taona firy koa nisan'iny 80 raika amby 70 sy 20 grefy politika ke ny tompony raika amby 70 fa ny zavatra nitsanga tany 2002 crise poste électorale contestation zany hoe tsy fanekena amin'ny valim-pifidianana ary ny andamo sy ny ankilany zavatra roa samihafa zany amiko zany zavatra roa samihafa tsy tokony ampitoviana mihitsy ny hoe fototry ny olana mipetraka tamin'ny firenena ka tafiditra tao anatin'ny foana ny 10 na 9 na amin'izao fotoana izao azontsika lazaina hoe eo afovoany eo mifony krizy eto Madagasikara mihitsy karaha ny teny ianao hoe tamin'ny 20 niaro ny safidim-bahoaka ny nahatonga anao nandray ny andraikitra izay niraisinao tamin'izany fotoana izany ankehitriny koa ny mpitandro ny filaminana ny force amin'izao fotoana izao koa dia miteny fa hoe fitandrona ny filaminana sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena no anakanana izy ireo ny tsy hiverenana Andriamatora Marc Ravalomanana eto Madagasikara. Zay hoe asa mana fijery le amin'izay filaminana inona moa ny resahantsika amin'izay fotoana izay ara satria mandray mindrina kely tononkira angamba nefa tsy resitra akory nge ny olo manginy
raha ohatra mangina ny rindaniny tsy hoe resinge ireo everiko fa mbola mangina izy satria mangina pahindreny ary mangina ao ampanteferany mbola mieritreritra fa tokony misy lalana ivoahanty ny any tiako isariana saina fotsiny dia zao aza terena na atosika any an tsy fiheverana intsony ny olona raha ataoko an'ny teny frantsay ngamany le izy dia atao zay hoe il ne faut jamais acculer l'adversaire à se battre meo azy ny lalana fahavoaka mba tsy hatongavana amin'ny famondrona tsisy farany principe zany amiko anahy manokana aloha zay fa tsy ny anarako taony akademia miaramila ko za fa fomba fijeriko manokana mizavatra antranga eto eritreretina foana hoe resy ny olona mangina na hoe ataovy tsindrifa lava misy fetra ny zavatra rehetra madamo materialy misy fetra ny fanteferana misy fetra ny ino moa filazako azy ny fafahana miheno misy fetrany loatra ny zavatra rehetrarehetra zany ka aloha tsy ararotiny zany ka hoe anaovana tsindrifa lava n'izay mangina fa rehefa tonga amin'ny fotoana hoe feno ny kapoaka raha nitrotra le mety ho sarotra be mamerina azy amin'ny fitoniany raha mbo miantso raha afaka miantso ndreo namana zandry zanaka mbola amperinasa tena miantso raha afaka miantso hoe aloha regny nitady fahatoniany tsika fa tsy fandrangitra isan'andro zao zay ny miangatahako zay zary zay ny antony nalosiana naiky no atongavako androany mba hahafahako manao an'izay antso zay mime ngamba miaramila sasany raha eno ahako ty raha ro teneniko ty raha mena rana mety imery ny miaramila sasany satria mena rana de biby tsy tahana tsy tongotra tsy tahana andrangotra tsy tongotra hitsipaka na tongotra hoentiny hitsoka nefa mena rana lazaiko anareo fa rehefa matsiaro ny tena no tandadronydoza ny tena na ny ankonany de manao viveriny eny ny mena rana manafika ary misy miaramila maromaro ngamba matsiaro any zavatra teneniko ro manontany tena masy tamin'ny fotoanandro hoe inona marina moa ny tena mahatonga ny rangahy io tondra hevitra n'izany hoe mena rano zany za mbola nyaina da anatin'ny natiora miara-nyaina biby fiompy biby fahita eny tsara rehetrarehetra ary mandinika raha ny afatra napetrako tamin'ny zanako amin'ny batemy farany tao amin'ny akademia miaramila raha dia voasoratra anatin'ny afatra napetrako tany amin'ny plaketiny zareo zany mahaiza mandinika manodidina anareo zavaboary biby mananaina abetsaka ny zavatra ho ianaranareo avy amin'ireo io nge fianarana tsy hoe any any akademia miaramila ihany tsy any any université ihany fa mifantaniana manodidina anao isan'andro mbola fianarana ngeza be izay tsy azo atao ambany zavatra ary zay ny afatra napetrako tamin'ireo fiheniko tao any akademia militaire re fivoaka izy hoe mahaiza mandinika manodidina anareo nareo raha ohatra mahita ndimborona manidina nareo tsy mandidinidina fatany nge fa misy lafitra ne hoentin'ny reny mandidina ka raha nresaka ianao telo hoe fahatoniana nanao antso ianao inona zay fahatoniana everinao zay satria zay hoe miverina foana hoe hoandry zareo manao an'io zavatra io koa fahatoniana ny eritreretiny hoe ny fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanina dia hitondra korotana ka ny fandraisan'izy ireo andraikitra amin'ny fanakanana azy tsy hiverina no ampisy ny fahatoniana dia za zany ilaza aminareo fa ny fitondrana ankehitriny mahanampomba azy tsy lavitra za fa mahanampomba azy ny fitondrana ankehitriny ary fanao politika moa hoe mieritreritra fifidianana tsy dia mandresy lahatra ny mpifidy mba omba ny hevitra hijorony na ny zady hijorony dia mieritrany zany koa mahanampomba azy io
Andriamatora Valomahana sy ny Bomba sy ny namany manam-pomba azy Andriamatora Jonarvelo sy ny sisa samy manam-pomba azy daholo ro olo ro fa nahoana moa nieritreretina fa hoe tsy misy olona afaka hijoro hiaro an'izay heviny zay io tsy azo eritreretina eritreretina zay mahatonga miaramila hoe tsy tokony hanao politika ary tsy miaramila ihany tsy tokony hanao politika fa misy apahan'ny fonctionnaire maro tsy tokony hiditra n'izany raharaha politika zany miaramila ihany ny vovoteny matetika matsy fa efe fa mpitsara koa tsy tokony hiditra raha tsy tokony endany amina raharaha politika mpitsara miaramila moa dia mazava efa niteneniko teto am'izay de mandeha olona tambasynketra olona nytana fotoam-piadirana etra ahoana moa ny azo afahako hiatoka fa hoe raha man'olona tamin'ny commandement nataoko zany hoe commandant na unité compagnie de combat olona ronjato ny eo ambany fehezako ahoana moa ny afahako miatoka fa hoe reo olona ronjato reo iombokevitra amiko ao an-tsehatra politika tsy afaka hiatoka an'izany ka ndrany ny antony tsy tokony ampidirana ny resaka politika mihitsy eo indivy ny folo alina ka ahoana zay satria itsika zao io miatrika nambaranao teo vo omaly ny omaly afaka omaly tsika narean'izany vaovao zany ny zavatra mitranga any Egypte zay tsy adintsika fa niainga tamin'le révolution ny printemps arabe tamin'ny 2010 tonga aingana de aingana tamin'ny fifidianana mory zareo tamin'ny tetezamita fa tsika ty mbola eto ihany de nifidy élu démocratiquement olona voafidy tamin'ny fomba démocratique eritaona ty aoriana marina nisy ny fidinana an-dalambe fa zao ny miaramila ny niditra tsehatra tao anatin'le izy hitanao ny olana eto zany aiza le limite aiza le fetra amin'le hoe tsy tokony hiditra amin'ny politika ianao ary io ny laza fa hoe fiarovana ny safidim-bahoaka tamin'ny 2010 ny nanaovanao an'ireny nidiranao tamin'ny politika satria nanao politika zany nareo tamin'ireny tamin'ny safidy nataonareo ankehitriny aiza ny ametrahana an'izay hoe fetra farany amin'izay resaka hoe tsy fanaovana politika ny miaramila zay voalohany aloha le hoe safidy zo fototry ny olo-pirenena tsiray avy mifidy maneho ny safidiny iny zo fototry iny tsy azo tritresorona amin'izan'izy iny afa-tsy ny olona hoe fa voakapoky lalàna sy ny sisa zay aloha zany voalohany ka hoe zay fanaovana politika miaramila nge teratany malagasy mahana ny zo-pirenena malagasy feno io petraka dia mahazo mahana ny heviny manokana izy fa mitondra n'le heviny manokana ao andivy ny toeram-piasany iny tsy azo ny atao za mety mahana ny hevitsy manokana mety mahana fiandaniko manokana ny rakoto na amin'ny rabe fa tsy azoko atao manao fampelezakevitra ondiviny indimy miaramila misy tsy azoko atao mihitsy zany fa zay de araka izay nazanazavaiko teo iny zay ny antony voalohany fa ny zavatra nitranga tany Egypte io ngamba ny ataoko hoe manjary lasa resaka lavitra be amina géopolitique tsika raha iresaka zavatra nitranga tany Egypte vo eritaona mivalina angeny tany Egypte napetraky inga Morsi tao anatin'ny fifidianana niazakazaka mihitsy ndreo fireneny lehibe nanampy za tamin'izany fifidianana zany sy ny sisa vola be sy toko tsy foroana natotondreo firenena nanam-bola moety natao toeran'io ina misy intérêt manokana atao Egypte nge arovana zay tsy ananatsika tia Madagasikara ohatra ka tsy hanao copie-coller ny Egypte tsika fa ny zava-misy tany Egypte valina ny taona aloha ngamba tsy anendrikendrika fa tsy afa-po ngamba ireo fireneny lehibe zay bailleur de fonds ny Egypte tsy afa-po teo fitondran-tena na fitatahana nataon'ireo antoko napetraky zareo tao na ny olona napetraky zareo tsy mametratra ny teny an'izany tsy mametrany ko satria fantatra fa tsy de mironany amin'ny resaka hoe frère musulman akory ny tandrefana kanefa ny nanampy PDB tao ny fireneny lehibe zay tsy hoteneniko eto nanampy PDB izy natongavana tany io araka ny fitenena ngamba zany hoe contre mauvaise fortune bon cœur
de nikeny io kanefa rehefa nitindriany ngambany tateoriana fa tena tsy voafolaka ao zay eritreriny de tompony fahefana vaovao napetraka tao toerana de iny ny farana ty tsika vofoana ngetsika ataotsika hoe mavita teny tsika malagasy izy voaka re de tsy analika amin'ny malagasy fa hoe oka tsika tsy vovoa tsy vovo fatany amin'ny zavatra tsy zakitsika fa io fitenena koa ny vovona alika tsy hery fatahotra ka aloha tsika tsy vovo foanan'io zavatra io fa tsika nge na tisika na sy tisika tsy maintsy mbiditra eo anatin'ny fiarahamoniny resam-pirenena sy eo anatin'izay rafitra ny tatanandry manam-pahefana am'izany zay manan-kery manao an'izany fa tsika manjary mivovo fotsiny tsika ary ny firenena manjary miatsika amin'ny fijaliana satria za zao de tena mahita mihitsy fa lasa takalonaina tena lasa takalonaina mihitsy ny zanaky malagasy tena lasa takalonaina satria ampo tsy voafehve sa inona tsy fantatro ny mahatonga atsika mantirarira ny tiraraha ty fa moahy fivoahana ny Kristy fa ny isa tokantrano de fa mibaby mifarana mavesatra ka manoloana an'izay inona ny fomba fijerina général Razafy Mandimby an'le tsika moa tsy hiverina hitantara akory inona ny zavatra nitranga fa ny zavatra fantatritsika aloha tsy misy ny fifidianana ny emitra mbola any amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana Jolay indray zany raha toka no mety isy ny fanapahana ny daty vaovao io tsika tonga any amin'le noho ny tsy fahitana zany hoe aiza ny mety vahaolana de tonga tamin'ny FFKM ianao tany ambolohany ny teny hoe mbola misaotra manokana ny FFKM aloha mbola mitady hatrany ny vahaolana zany hoe manohana an'le fionana tampony ve zany ianao resy lahatra ianao fa io ny mety ho vahaolana hivoahantsika amin'ny krizy kefa io mivoizina andrasy lohazava ny resaka fa io nge feona tampony araky ny filazantsika azy ankehitriny iveriko fa tsy tokony ndisy nge zany zavatra zany raha ohatra nahana fa fitokisana ny zavatra nataony tsaray avy manina raha ny andro fifidiahana mazava moa raha ilaza azy zao fa hoe Andriamatoa Andry Rajoelina nahazo mihoatra ny enimpolo isan-jato tamin'ny fifidiahana ny municipal nanino isiny tsy natoko tena hoe mety ho tafita otrotran'izany ihany koa fifidiahana manina tsy natoko tena fa aveo indray izy nanjary niditra napiditra n'ireo mpitondra teo aloha nila hevitra tamin'ny Andriamatoa Zafy Albert nila hevitra ny Andriamatoa Didier Ratsiraka fantatra anke zany fa tsy natokony tenany izy de manjary nampidirina tsy na reo olonreo fa manina izy tsy natokony tenany tsy hoe manao soketazy na fa io le tsy fahampiana le fatokisana zay tsy natokony tenanao tsy natokony tenanao ve ianao sa oka rahapetraka hoe tsy tena maripoditra ve ny vato azonao tamin'ny municipalité matoa ianao tsy natoko tena tokony natoko tena ianao raha ohatra maripoditra iny fa zy aveo miantso ny goaiky antitra ry tsy zako ny teny azany goaiky antitra zany fa zahatra tenen'ny olona ndraindray mba efa nisany zoky olona ihany tena de ndraindray mba tafotoana ihany maheno an'izany fomba fiteny zany fa zany zavatra nitranga ianao tsy natokony tenanao zany dikan'izay zany tsy natokony vato azonao kory ianao tany municipalité karaha miteny ianao hoe maninona tsika tsy nataony zotra le fifidianana nge mivondrona irasam-pirenena indray ny nanakana atsika tsy rosy tany amin'le fifidianana tamin'ity indray mitoraka ty tsika efa nylalaoka ny agny toka efa nylalaonga atsika za de zakoro ina za voaka ny liste ny olona lasa kofidiana tsy afaka antahany zany tsika nina fa lalàna nke tsitsika tsiraray avy nanao azy zao apetraka hoe lalàna tsitsika tsiraray avy nanao azy fa tsika nde mandray an'izay lalàna ataony zareo napetraka ny tondrotra napetraka hoe marina fa io ndisy ny communauté internationale na nitondra ny anjara brikiny tao anatin'io zavatra io kanefa natao sini ary olona nanao sini reo nge antoko politika nanao sini an'io zavatra io
fa maninona tsy mety irositsika zatra eketsika omaly lavitsika androany zay ne zava-misy manina tsy mandroso rehefa natao de aloha ajaina ny zavatra natao sinia avy eo tsy ajaina ny zavatra natao sinia mialatsiny andro namana satria be deabe ny namanao no sehatra io zao ny CES afa tena samy mianahana daholo namana rehetrarehetra fampijery fotsiny teny rery ny farany fa misy inony ity iny izy ity kanefa ny ankehitriny iny moa tsika ny CES zany a efa nandeha foana ny ady-hevitra hoe bon ionona voakany a tsisy ninona azo atao mikasika an'io zavatra io ary zay nisy ny fionana antampony zay kasainy ny FFKM atao zany hoe lalana anankiray mety ivoahana amin'ny krizy fa manoloana an'izay taorian'ny fanapahan-kevitry ny CES ny natonga ny vondrony iraisam-pirenena ny teny hoe tsy ekenay reto candidat reto zay tsy mety miala ry zareo amin'izao fotoana izao dia tsy ekilany vo omaly moa zany fakomaly moa no nakalazainy zareo Amerikana ny Independence Day dia nilaza teo no nivoaka ndraiky io ny position ny Amerikana manoloana ny raharaham-pirenena zay tsy tena mifanaraka amin'ny GIC sy ny SADC sy ny sisa sy ny frantsay fa ny Amerikana indray hoe niaza ny vahaolana amin'izao dia hoe tonga dia ataovy ny fifidianana inona moa ny olana raha miara-mirotsaka daholo reo olo reo raha efa io ny lisitra navoaka ny CES gamba ny raha ho an'ny malagasy tsy vaky volo dia samyzaran'izay hevitra zay raha malagasy vaky volo raha za manokana toa alefaso ary le fifidianany aloha hisara amin'ny malagasy raha zay raha za manokana dia zay ny fomba fijeriko gambany atao fa samy mahana amin'ny fomba azy daholo ngery ho candidat reo dia viteo zay mahana isa be fa manjary lasa kilalao itiny lasa kilalao na io ndray ny firaisambe raisam-pirenena manany heviny zay izy satria maninona satria vohitsakitsaka le tondrozotra ny rahana anao ngamba za mieritreritra hoe tokanteny frantsay ngambany hoe refus de principe ny ataon'ny communauté internationale fa sy de raha iny communauté internationale inona loatra moa tsika nge ny adala ato tsika samy adala itony tendrozy ity fa de raha indreo olo reo inona loatra moa zay manjoroantsika ty rehefa tsika tsy mahay miaina zany hoe tokony raha nyrosotsika ve nefa io mety ho vitatsika satria ny vondrony iraisam-pirenena no nylaza hoe zay dia tsy hamoaka vola kanefa tsika tsy mahavita an'le fifidianana raha tsy misy ny vola fa matsim-bola avy amin'ny vondrony iraisam-pirenena ampoadala fotsiny nge zany fahinoko fahatsapako an'izany mahana zany marina vetsika mahana za vola zany marina vetsika nefa dia ankehitriny ara mba vaovao mba hieniko tany tisitrisy ny tany fa na ery Madagasikara ary ankehitriny efa lavo ny any Institut Pasteur ny prise en charge ohatra aiza ho aiza zany misy atsika anatin'ny lafin'ny sehatry ny fotoakarena inona mba trésorerie atsika mipetraka gambany ataoko fa tsy atao ampoadaly ty raha ty fa tsy atao kilalon-jazany raha-pirenena zay fahitako azy inona ny vahaolana satria ohatra zao Andriamatoa Fetisson Rakoto Andrenirina fantatritsika candidat ho filoham-pirenena isan'ny miantso amin'ny hoe ametrahana ny état généraux ny forces armées dia aleo mihitsy ozy izy zay ny heviny hoe ny folo alin-da no andray ny fitantanana ny tetezamita mety ho vahaolana ve zay ho anao ka tetezamita inona anao inona aloha azava andeho any fifidianana satria ny olana amintsika eto any lasa sady amin'ny teny vahiny hoe sady juge miparty le mitantana eo amin'ny tetezamita dia mahatonga an'izao isan'ny olana eto amin'ny firenena zao zany hoe tetezamita zany dia tokony gestion de crise napetraka ao anatin'ny tetezamita ary fovoahana ao amin'ny crise vetsitsika hoe tetezamita mahita an'izay manao investissement na ngeza be zay miengagé ny firenena malagasy ray manontolo sy ny sisa amiko zany tetezamita zany expédition des affaires courantes ozy ny teny frantsay
fa sy manao projet akoatra ny expédition des affaires courantes tokony fatoka amin'ny sortie de crise fotsiny ihany ny asan'ny tetezamety zany fa tsy manao an'izany projet rehetrarehetra tsy fantatro kobakabava atao fotsiny eto na karaha mafonctionner raha mety tsy ho hita tsony rehefa zanatria ngeky ho tonga zany de zanatria ahitan'izany eto tsika de hikazo tanteraka eto ty fireneny ty ka le izy eo mena miaramila mety ho vahaolana ve miaramila ina no atao miaramila ao rehefa tsy misy moyen hoentina miaty un chef une mission des moyens ny tolo-kevitra andriamatoa Fetson Rakoto Andrenirina zao de hoe omeo ny ambony grady indrindra anakefatra eo anivon'ny 10 alindany fitantanana ny tetezamita de iny no mandeha any amin'ny fifidianana sy mbola miditra am'le fifampidiniana ataony FFKM indray zany avy eo no karazany hoe inona ny rafitry tantanana ary inona ny rafitry tantanana hanao inona ny fitaovana na moyen hoentina hiatrika an'izany alonga mba teneny andriamatoa Fetson zany resaka zany ou quoi tsy izy rery ihany koa nge no miteny zany maro ny miteny zany manoloana ny zavatra mitrangana io tany Egypte hoe naninona miaramila no afaka nandray andraikitra tany Egypte ary vitany miaramila ny tonga de nanome azy rehefa avy eo ny de apetrako mazava fa ny Egypte nge miaramila de manany maizy azy ny moyen rehetrarehetra miaramila ny Egyptianina nge isa miaramila mana moyen ngeza indrindra eran'ny Afrika aiza hoaizany amin'ny malagasy aiza hoaizany moyen miaramila malagasy na ny ankohan'ireo miaramila reo isan'andro ara olana ka za manjary ohatrany hoe vetsovetso revorevo fotsiny nge zany resaka zany miaramila malagasy aiza hoaiza misy azy lamba tafiny azafady tompo fa mamenatra ny miaramila marary voasabo ara-dalàna ve fantaniana petraka zany tsy zady fa nilazanareo fa tsy manana zany budget de fonctionnement d'opérationnalité zany miaramila tsy manana hatramin'ny androko zany fa tsy ho izo ary zay ny ezahako nampitaina hoe oka hipetraka mazava ty rafitry ty fa rehefa tsy mipetraka mazava ny rafitra zatra nienaranareo tany CDS ngamba zany fa raha tsy mipetraka mazava ny rafitra tsisy ny concept tsisy zavatra azo tsisy fitatahana vaninao tsisy za malahelo an'ireo zandriko eo roky fa angamotsika raha mahantra amin'ny resaka enti-manana tokony hahantra koa ny toe-tsain'ny miaramila malagasy ka le fahatrana mampivezivezy ny fanahy de mandeha any an-tsizy mieritreritra tena mandeha any an-tsizy ny eritreritra eo ka tsy hoe manala zay manao tsy mety zay manao tsy mety tokony mahazo ny sazisazy azy satria izay ny rafitra fa apetra fotsiny aza takina zavatra tsy zakany izy zay ny amin'ny olona de manjary mivenjivenjy ny fanahy satria ilazanao sotra nge ratranatso zanatsoa nge zany hoe alerte aux frontières tamin'ny 2003 alerte aux frontières rehefa natao vinavina charge hoe de débloqué na sambo anankiray tsy manana budget an'izany ny toloalita malagasy tsy manana fa rehefa natao ny étude de voatery ny asan'nka premier ministre hoe zao zany ny fitrangany raha andriamatoa premier ministre zao ny zavatra tetikady ampiasaiko ka raha andefa patoy interception ambera no ataoko mila ny débloqué patrouilleur zao ny vola ilaiko ny débloqué patrouilleur pour 10 mois d'opération ndray 10 jours d'opération eo ny anahana premier ministre fa kalytena tsy manana budget an'izany ny voalohany tsy manana budget an'izany ny défense zany iray resahako eto zany sotra dina moa ny anafehana an'izany
tsisy ampinana feana an'izany mihitsy fa manao ny amiral dideratsiraka zao teny mamasina raha teny izy tamin'ny fahenina amby roapolony volana jiona dia nilaza hoe mbola mahantra nohony tamin'ny andro kosa ny miaramila malagasy amin'izao fotoana zao. Marina ny azy mbola mahantra no tamin'ny androny kanefa ny kosa aloha tsy torabato an'ireto ankizy fara mialatsiny andro zandro roa miatso azy hoe ankizy satria saky olana ampianariko ny akamaroandreo fa nahoana izy nitorabato an'ireto zandro taty oriana fa ty tsy fandehanan-draraha ty nge nanomboka tamin'ny androny nge io fa tsy hoe maly mahazo tsiny foana le zandro taty oriana fa nanomboka tamin'ny andro io raha ny rafitry ny tafika malagasy talohana tongavany Andriamatoa Dideratsiraka tao mazava be. Nefa koa nareo koa tsy nanova tsy namerina azy tamin'ny loniny koa fony teo nareo taoriana ny 2 anatin'ny hafiriana moa iverinao amerenana ny lony ny zavatra mpiterina andritry ny 5 taona voaverina anatin'ny herintaona ve na ny zany lazaiko anao zany hoe budget ilaza voasorata anaty gazety anankiray ngambany zany voasorata anaty gazety anankiray zany fa hoe ao atao masinao misy hapahana matériel d'instruction zay nafarana tamin'ny andron'ny République faharoa dia ao mikatso port automasinao mandraky tia ny androany explosif efa nysointe ndrany efa nitsonika dikan'izay danger public permanent petraka ao zany satria nahoana tsy tafavoaka tao amin'ny port satria nanjary ny taxena ny matériel d'instruction zay nafarana tamin'izany fotoana zany nanjary ny taxena nefa ny budget ny voalohany tsy misy an'izany enveloppe zany. Oui, ka lasa mifanometsiny foana nareo fa efa nitantana ihany koa ianao nitantana teo alohanao ary mitantana ny ankehitriny ny olana ho an'ny fijerin'ny olom-pirenena zay tena manometsiny mino fa raha ataony sondage ngamba eto Madagasikara efa nisy ihany ny tenena zay hoe mba manova sondage eo ny tiana hoe ilaina ve ny miaramila sa tsy ilaina eto Madagasikara dia ho hitantsika eo ny mety vokany amin'ny fomba fijerin'ny olom-pirenena zany hoe miaramila malagasy fa ny tena tiako atongavana matotonga amin'izao sehatra misy azy zao ny 10 alina malagasy nisy tsy fandraisana ndraikitra reo mpitondra ny fanesy hatramin'izay ka hatramin'izao isan'ny hanomezany olona tsininy amin'ny hoe atao inona général BDB eto Madagasikara mihoatra lavitra raha ohatra ka hoe ny isan'ny miaramila malagasy ny jerena ny général mibobaka. Tsy lavitra aloha le resaka tsy lavitra le resaka kanefa ny tia apetrako mazava ny décideur politique ny décideur mandray an'izany fanapakevitra zany fa reo olona reo nge exécutant zany hoe indraindray ny décideur politique dia mandray fanapakevitra nefa tsy mila hevitra le technicianina aty fa dia nanapa-kevitra samyrery any izy dia ina moa manapa-kevitra samyrery any izy ataontsika hoe devant le fait accompli les autorités militaires ina moa ny azony atao mihoatran'izay tsisy ilazanao rehefa masany teny dia ahilika vetivety nge le olona zany na ilika satria nazany teny zany na ilika satria nazany teny tamin'ny président de la République hoe miangavy anao tsy ndray fanapa-kevitra raha tsy mba manontany ny hevitra teknika anay ka zay nge zany hoa ny olany raha mijery ny firenentsika kanefa le 10 alin-dà manana anjara toerana sy anjara andraikitra lehibe eo amin'ny firenena ny mpitantana hatramin'izay ka hatramin'izao zany dia olona misy olelaka mahay miaro ny tombotsoan'ny mpitondra sy ny tombotsoan'ny tenany manokana fa tsy mahay miaro ny tombotsoan'le miaramila akapobe ny entiny sy ny vahoaka malagasy tsy tonga tamin'izay teny zay fa tonga tamin'le teny ihany tsika ny farany mahay solelaka loatra tsika ankana zavatra efa mamofady zao arany ataon'le décideur politique
mimse ihany ny avalony sasany tsy makaka zava-misy zany ary vitsy tena vitsy de vitsy za tsy avokako miaramila ny resaka fa tena vitsy de vitsy cadre teknika samy teny vatana hoe tsy mety tompoko fa zao ny tokony ho izy zao ny tokony antsiana azy vitsy ny cadre teknika mahasamy teny ohatran'izany mampalahelo fa zany no izy toetsaina taizanatsika malagasy ve zany zavatra tsara ve zany sa zavatra ratsy aloha sy samy mandinika an'izany fa zany ne mamitaka enao matoa ianao cadre teknika napetraka eo ianao manolotsaina n'le olona mifehanao ianao décideur politique anao miteny an'izany ny tenako zay mandeha resaka financement io teny ange amin'ny ministre ny finance tamin'izany fotoana hoe olo ty mba azaveranareo manday de fanapaha-kevitra tanontany ohatran'izany andre matovolo io fa ela finance io ihany eno dirandoza voalohany io satria ela nyfantatry ny olona hoe mpitatana an'io volo io mba azavelanareo manao fony ohatran'izao fa nareo tokony conseiller teknikany nefa ny manao dido moa le décideur politique dinona ny atao raha misy ve ministre Sayala misy ministre sa metra-pialana zao ary izy ny tokony ametra-pialana amin'ny nony raha-pifidianana mbola mamikitrako izy rehetra misy ministre malagasy sa metra-pialana ve aloha imehezako fa tsisy ministre malagasy manana zany fa tokana nitako nasananao an'izany de tompolara erizoro zafa maleo hatramin'izao aloha atatria miaramila de ny tenako inona raha ny vahaolana ho an'ny miaramila noho ny resantsika de fetsika miditra vahaolana ho an'ny firenena satria zany io araky ny teneniko teo hoe manana andraikitra amin'ny firenena kanefa olana goavana eto amin'ny firenena ny folo alin-dahy amin'izao fotoan'izao inona ny vahaolana ahafahana mamerina an'io amin'ny laonina satria efa nisy ihany ny assise militaire ny tanterahana tamin'ny 2024 toa tsy namahaolana akory fa mbola ny teo ihany ny teo tsy afaka mahaolana ngeky zany nge mahatonga amin'ny teny ankehitriny hoe manaha ho tonga ny ady saritaka ihany ny afaranyity fireneny ty satria eto de samy teny fa natao marina ny assise militaire tamin'ny fotoanandrony nisy mifanarahana atao ny assise militaire io raha bangoko tsotsotra le izy de hoe alohatsika samy aiky mivadisoana nataotsika teo an'izay hatry ny asatsika tsirairay avy kanefa kosa de samy ifamelitsika eo anatin'izay fahadisoana vita fa mifameteny kosa fa manomboka masonandro zao izy miopefy de ampiarina azy amin'ny tsisy fepetra ny fitsipika sy ny didy aman-dalàna rehetrarehetra zany ke ny fanapahan-kevy dehibe isan'ny raisina atao an'io assise militaire io inona ny atao hoe miopefy amin'ny miaramila zay masy inona atao hoe miopefy nge aloha de tsy fanarahana amin'ny fitsipika sy ny lalàna zay aloha de miopefy ary atao an'io assise militaire io de teneniko avy hatrany fa commission discipline ny andraikitra isan'ny andraikitra ny tazomiko tao andro an'io zany tompo-hevitra tan'le assise de nyraisiko ny commission discipline satria tsy misy fifampifehezana ovanina na tsy misy mifankatoavana zany hoe discipline zany tsisy kanefa ny rehefa ny araky ny fitenehana hoe déculoteny zalato ny ministre Mamozara ny ministre Beajaina aveo ry zalatsy zananao zany zava-lisy tao any assise tsy ngava nisy mpanao gazety nge tao fa tsy misy ny tantaran'izany nisy mpanao gazety tao de rehefa aveo natao cinéma hoe la fleur au canon sy ny sisa tsy zany ny fitatanana tsy cinéma ny fitatanana natao reny tsisy dikany reny satria za zao de sahany laza fa mbola navoaka ny miaramila sasany tany faritra tany zany hoe zavay en général nasaotranao zay mbola nahana ny fahazotoana sy fahasahirana anatinanay ianao fa ty raha ty tsy mbola vita
ary mbola tsy vita satria natao arinan'ny assise militaire tamin'ny 2024 nisy ny FIGN me 2024 nisy ny bani tamin'ny novembre 2024 ary mbola nisy ny RFI tamin'ny volana jolay 2024 vao tamin'ny tondasy zay ny tenenako hoe inona ny vahaolana tsy iverena ny ary tsy atongavana any amin'le ady saritaka resahanao miaramila ny resahako eto aloha eny ka zay ny hitako hoe ka tsy hijanona miaramila mahatsyndrarany atahorako miaramila nge raha tonga tiniraly mety tonga amin'ny fitenena hoe c'est l'étincelle qui mettra le feu aux poudres fandisadisa efa misy ao anatin'ny fiarahamonina zay efa tena rotodroty ankehitriny disadisa ange misy foany ary efa tena ndraindray efa tsy takona fenina tsony ary atao hoe mampiorokoditra na mieritreritra azy ary mampiorokoditra efa tsy misy tsony zany fifanajana zany sy fanajana mahamalagasy zany na fifanajana samy maha-olona fotsiny tsisy tsony zany zay taoko hoe efa rotodroty tanteraka ny fiarahamonina eto amintsika andro fotoan'izao ino no anaty gazety nareo mahita ny hoe justice populaire sy ny sisa efa tsy fatokisana intsony efa tsy fatokisana intsony zany fiarahamonina zany efa tsy fatokisana intsony zany mpitandro filaminana zany tsy fatokisana koa ny fitsarana tsy fatokisana fitsarana dia manjary manao fitsarana tsotsotra eny an-dalambe dia ireny vokatra le rafitra hoe rafitra fiarahamonina efa rototritsika zay mivoka dia tonga any amin'ny vahaolana amin'ny ankapobeny inona ara ny vahaolana satria ny tenitsika teo hoe io ny FFKM ianao ny teny hoe satria io no ampalazaina amin'izao fotoan'izao dia ohatrany hoe io ny vahaolana manohana ve ianao sa tsy manohana n'le fanapahan-kevitra ny raisin'ny FFKM zay mbola tsy milavolefona izy hatramin'izao aloha raha ny fanambarana ny lazainomaly fa hoe ataony zay atanterahana ny fionana tampony io sy ny iverena ny filoha teo aloha marika Ravalomanana nety Madagasikara malagasy dia laza tena nitaky tena kristiana any ankapobeny ary na sy kristiana ary satria misy io ny apahana silamo manana ny fahendreny io filona silamo fa tsy zanatria kory hoe atao zanakala fa reo malagasy mandany amin'ny finoana silamo manana ny fahendreny koa reo ka rehefa apetraka ao anatin'izay finoana zay fitadiavana vahaolana dia manantena fa tsy maintsy tonga an'izany ary zay nge no tonga manao antsy teo satria itsika samy miady varotro kristianina ny andro tokony malagasy ka raha miady varotro no kristianina tokoa tsika aloha ary mba hitondra tena arak'izay tokoa fa tsy atao rasako vavany fotsiny kobakambava fotsiny ty makristianina sy ty fandalina fivavahana ty manjary ko ohatrany hoe kobakambavany fotsiny atao na manao tsinitsinina fivavahana mihitsy zany amiko ary zay ny mbola hoe isorako ny FFKM mbola mahana zay finoana hoe aombiazan'izay ao anatin'ny ezaka zay ataony zany hoe efa tsy na inona ambaranao général raha efa tonga any amin'izay dingan'izay indrindra général be tahaka anao zao hoe efa zay sisany vahaolana hita dikan'izay hoe tsy misy vahaolana afaka hoentintsika amin'ny fisainana maha-olombelona tsony amin'izao fotoan'izao ny eto amin'ny firenena zay ny antony anaovako antso zay ny antony anaovako antso satria mbola manantena fa mbola misy asiny eo antsika mamalagasy atsika ary zay mahatonga miantso hoe oka re tsy hifandrangidrangotra ny tsisy dikany fa tsy hanao tsy fiantsina ny zavatra tsisy dikany fa tsy vahaolana mihitsy zany eto n'ity fireneny ity raha mbola zay no etineto tsisy vahaolana tsisy olana iva zany eto maika ara vo maika hifandosika any ny ady atranotsika io nge hoe filazany ro zandreo ny fitantahana miaramila ankehitriny hoe fiarovana ny ina moa izy ity fandripahalemana ny anakahana ny Andriamatora Valomano sao de vo maika hanosika ny malagasy famona ny fanaka ny sakatsakanana ohatran'izany sy ny fiantsiana atao ny ohatran'izany ary miteko hoe samy mahana mipomba azy reo olona rehetrarehetra reo
ohatra mifatoka foana ny Andriamatora Valomahana moa resaka nefa ireo candidat rehetrarehetra samy mahana ny ampony arovany daholo reo, mahana mpomba azy daholo reo, samy mbo manaraka propagande azy ty efa lasa lohan'ny fotoana, mba manaraka ihany tena dia mba mahita mba misy mpomba samy mahana mpomba azy daholo reo, ka hoe oentiny fandona ve reo mpomba reo. Zay fanontaniana petraka an'ireo olona miziriziry an'ity raharaha ty. Ka zay indrindra inona le tsy fiandaniny miaramila nangatahanao tany amin'ny voalohany, satria raha nambaran'ny FFKM omaly dia hoe efa manaiky izy telo mirala mianaka ny amin'ny iverenana Andriamatoa Marc Ravalomanana fa eo anivon'ny 10 alin-dazany sisa ny fanapahan-kevitra farany. Inona le tsy fiandanina takinao amin'ny 10 alin-da io? Tsy andraikitry miaramila mitsara an'izan'iza ho alova izy hipetraka amin'ny miaramila azy dia mitandro ny filamina amin'ny fotoana ilana azy. Reny hoe fanazarantena araka ny atao reny fandrahorana fa ny filazan'ny olona azy mety ino an'izany fampitahorana mety ino an'izany ihany koa, satria za hoe raha fanazarantena zany tsy vetivety hoe ianao vanao fanazarantena fa efa tokony nataonao nandritry ny taona hatramin'ny oviana moa ny efa nisy zany hoe jiola nabakabaka sy jiola hatramo zany hatramin'ny oviana nanomboka nisy zany nanan'izany programme nasa zany ve ny 10 alin-da tsy nanan'izy satria tsy manana moyen hoentina manao an'izany entraînement fanazarantena zany izy. Ilaza maro teto ohatra hoe hiantso ny Israeliana tsika hanao ny ambina ny sisin-dranomasitsika tamin'ny taona 93 ampan'izay raha tsy diso ny tadidiko na 94 dia mba tafitohana ihany ny tena na eno an'izany efa gasy vita amin'ny malagasy ny aron'ny sisin-dranomasina meo azy ny moyen satria ireo Israeliana ny eritreretina hoe ho atson'ireo ke tsy hoe hiasa maimai-pony reo vomena amin'ny fitaovana ny ahafahamiasa ary tsy ireo ny hoe hiatena hitondra fitaovana aty fa vidiny vola amin'ny malagasy na tonga tena tan'izany fotoana hoe aza mba ho fanafitohana ohatran'izany kosa meo anay moyen zay ilainay fa vitanay io asy io fa nahoana ny antso Israeliana nareo fa tena dondrina ve malagasy ka tsy afaka anao an'io asy io meo anay moyen fa aza saina totondronay noentinay hiaro ny sisitany malagasy. Ohatran'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao asainareo mpitandro amin'ny filaminana hoe nareo ihany koa dia tompona andraikitra amin'ny fitandrona amin'ny filaminana totondronay koa ve noentinay miady amin'ny jiola? Za dia hoe tokony tsirairay avy samy tompona andraikitra amin'ny fitandrona amin'ny filaminana eto an'ity firenena ity fa tsy asan'ny 10 alin-da sy tokana rery kory zany fa asany tsirairay avy na ilaza fotsiny ohatra hoe fivoizana ny renseignement na raha tsy izay fotsiny no tenenina fa raha misy jiola mandeha raha mandeha manao fanadiadiana ianao vangamo tonga dia ilazan'ny mpanao fanadiadiana ny mponina io resaka dalo io resaka anao somary mampitsiky foana le izy matsy fio resaka dalo io nge izy menakavy ray tanànao ihany ny famely fa rehefa avy eo zay vo mafimafy miatsy vonjy fa tsy fanaovana ange io nefa ny teny isy dre mandeha président fivondroana ny toerana anankiray fa loatra ho teneniko le toerana raha nandeha tany zahay avy izy ny tena hainay aby nge io hanakanay aby ireo tezitra ny tena ka rehefa hanareo hanakinareo aby anaro ary ny anakinareo dia aza miantso anay trano zay koa nge mba mahana maty any anteraha zay koa mba malahelo namanay maty teny an'izany mihitsy tamin'le président fivondronany fa amin'izao moa efa misy efa avo be na goavana be ngam le resaka asandalo satria tonga amina famonoana olona be deaibe ary misy olona tena very fananana ao anatin'indray mpimaso vao nazy vaovao mihitsy misy olona mandehandeha ny tsimo amin'izao fotoan'izao fa pobasy isan'andro ny ainana any amin'ny faritra ambanivohitra rehetra iny tapitra ny fotoanantsika fa zao général nisy fanontaniana napetrako taminao tany amin'ny voalohany mbola tsy mivalianao dia iverenako aty amin'ny farany nanontany hoe inona kay no amin'ny fijerinao ny tena mahatonga ny miaramila
ny folo alin-da manohitra tanteraka ny fiverenana Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara. Averiko ny fanontaniana satria marina efa tsy ministra efa tsy komandin'ny tafika komandy ambonin'ny tafika tsony ianao tamin'ireny fotoana ireny fa raha ny resaka mandeha mantsy dia hoe isan'ny tena akoatran'izay antsonjay nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny folo alin-da dia isan'ny tena tsy zakan'izy ireo ny nametrahana vehivavy tamin'izany fotoana izany Ramatoa Manoro Anta Cécile ho ministra ny fiarovam-pirenena. Tsy dia mino an'izay loatra angambany satria na tiana na tsy tiana mety le hoe miaramila kely ataoko hoe miaramila kely zany dia hoe soldat dia fotony tsy atakatra n'izay zavatra izay satria raha miaramila hoe manamboninahitra ny tondra ny olony araka ny tokony ho izy dia mboramborany mandray an'le resaka satria natao ministra nge Ramatoa Manoro Anta raha tadidinareo fa nisy fanazavana kely nataoko tanaty gazety ny ministra nge ka tsy autorité de commandement ary zay foana ny fadisony tsy voatery ho miaramila ke ministre fiarovany fa ministre dia courroie de transmission entre l'autorité politique et l'autorité technique. Tsy amin'ny miaramila ihany zany tsy amin'ny fiarovana ihany zany fa anatin'ny sehatra rehetrarehetra. Ka tsy tokony hafangaro ary tsy tokony hanafotoana. Ny problema masy dia mbola tsy voafehy atao anatin'ny fampianarana sy ny fifampitaizana eto Madagasikara hoe misy vehivavy ny afaka manao io. Misy any velany rehetrarehetra any na any États-Unis na au Frantsa zao tatiantsika zany efa nanomboka nanomboka tany dokotera misy nanomboka fa nampitrotra ny miaramila rehefa avy eo za manao tsisy mitrotra an'izany satria ankehitriny eo any académie militaire efa misy chef de brigade vehivavy officier vehivavy chef de brigade ary maharaka izy maharaka tsara piasany izy fa tsy dia mampitrotra ny miaramila loatra za fa ny resaka fisaina sy fitaizana sy maintsy apetraka namoko dokotera vehivavy rehefa makany ny centre hospitalier rehetrarehetra any ianao misy dokotera vehivavy mitsabo anao tsy manahirana anao rehefa ny centre hospitalier miaramila ianao raha colonel vehivavy mitsabo anao manahirana anao. Inona ry zany mety olana inona ny tena olana eo amin'ny folo alin-da sy Andriamatoa Marc Ravalomanana ary koa ny folo alin-da rehetra ve io manohatra ny fiverenana io sa misy ampahany eo mety ho manohana azy ihany koa. Dia sahako vatrany lara fa tsy ny folo alin-da rehetra kory manohatra ny Andriamatoa Ravalomanana nefa ekeno fa misy ampahan'ny folo alin-da zay tena tsy vovoka ary tsy te hierika ny Andriamatoa Ravalomanana intsony ny antony dia tsotra satria niveriny fa nanalikalika zareo ny fomba fandraisan'ny Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny miaramila ary efa misy valan-desaka ny gazety nataoko nge mikasika an'io hoe mipiriny io vasefy ny état-major moa zany Andriamatoa Ravalomanana tao anatin'ny firintaona na président république azy mipiriny iova commandant gendarmerie izy ao anatin'ny faim-potoana fohy de fohy ohatrany ataonao kilalao ve ny rafy fampifehezana ao anivon'ny folo alin-da ka rehefa ianao azonao aviravorainao ohatran'izay ny lehibe an'le miaramila ahoana moa ny atokisan'le miaramila anao zay any anaty gazety anaty revue any zany nisy interview natao tamiko tsy nisorona fa ny teny mazava mihitsy ka mahatonga miaramila miaramilam-pahany manilika azy ankehitriny tafotoana ny zavatra nataony io teo amin'ny fifandraisana tamin'ny miaramila no miaramila ireo tafotoana mety tsy afaka mahana ntsony tsy olo fitenatena tsy mahana recul ntsony ny miaramila fa tena lasa hoe fefy njorosa izy mety tsy nanady io nanao an'lehibe ana itsinitsininy io dia effectivement apetrako mazava zany
nandritry ny fempotoanam-piatrahan'ny Ravalomanana ataon'ny présidence firy ny chef d'état-major ny Fandimby za général Raolena Tsomapianina généraly Zafindralambo général Zafindralambo 8e promotion nandivy général Andrena Tsomapianina 3e promotion de avy eo ndray de naverina ndray généraly Rasolomahandry 6e promotion ndray naverina n'olo 8e promotion efatra zay a de napetraky général Rakotoarimasa dimy chef d'état-major ny tomba fempotoanan'ny mitondran'ny Andriamatoa Ravalomanana chef d'état-major général gendarmerie firy ny commandant gendarmerie Mifandimby tao sambievina ry tisa moa ny anaran'ny Andrenasolo Augustin de avy eo de soloany le tovolahy ny vonon'olona regny Ramanarivo de navy eo de soloany ny anankiray regny ny anao koa izy dimy ko mety iova ave Andriamatoa Marc Ravalomanana zay nge le aiahany rehetra am'izao fotoana zao hoe raha miverina eo ve izy raha tonga eto Madagasikara ve izy olona mety iova ka mety mahatonga le zay ro tsy fantatro sarotra ho any minavina zy any andohany sy fomba fijeriny zavatra fa efa za nametraka ny raha ny aiahako zany antsoratra ary sa vakin'olona sarambabem-bahoaka hoe dimy i chef d'état-major dimy Fandimby tao anatin'ny fempotoana fohy tao amin'ny mitondrany nisy commandant gendarmerie dimy Fandimby dikan'izay zany ilikiliky ohatrany hoe produit consommable ro olona ro fa tsy zay repetra hoe tsisy rafitra mipetraka mazava gne Matoa raha mbola misy velona anatin'ny aiahany ny olona de tsy misy rafitra mitombona nitondrana azy zay mampalahelo hoe tady vahaolana tsika vahaolana apetrakitsika amin'inona ara le izy inona point d'ancrage tsisy point d'ancrage tanzao zany misy de mandeha araky ny fiteniteny zany hoe tokony hanao assise militaire vaovao ndray zany koa za de nilazanao fa kely finoana an'izany satria tsy tsisy fanantenana nge zany foany tany le miaramily ka tsy misy ndasiny tsy fantatsy hoe tsy misy azo eritreretina hoe sincérité ao anatin'izany za tsy manao hoe foantany miaramily fa fanontaniana hoe fa tokony apetrakytsika de folo alin-da tahaky n'inona nao inona ny ilaitsika izay ka mifametrahana fanontaniana raha tokony teny frantsay de quelle armée voulons-nous pourquoi apetraka petraka ny fanontaniana de tadiavisika mivaliny hoe foana zay symbole oatra symbole rehetrarehetra nge folo alin-da atao tsy hoe tsisy ilana azy ary symbole oatra symbole rehetrarehetra ny intégrité nationalenao na iveriny sasany ary hoe tsisy ilana azy viongela zainy hoe nanao ny natao ny Remenabila tany atsimo ny ilaina ihany nge miaramila na ataotsika hoe zany hoe tsy nahazo an'ire Menabila ataotsika hoe tsy nahazo an'ire Menabila izy fa nikaikaiky antady miaramila daholo zay ny zafa misy samy mikaikaiky antady miaramila daholo de avy eo de ahilika andray le miaramila ka inona ihany ara ny ilaitsika ameo ny aza mifanandrify azy izy a mba ahafahany anaja ny tena ko tena tsoroko mazava ohatran'izany any resaka rehefa raisinao ohatrany tsisy dikany izy de tondra tena tsisy dikany izy fa meo azy ny aza mifanandrify any andraikitra raisy ny mifanandrify aminy de lazanino afa mana ny ampony izy ary anao ny asako atsakany sy andavana izy aja ifanomezana angaman'izany misaotra indrindra tompoko misaotra anao général nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du jour ny teninao farany teniko farany kambany de aloha imezy larakany fa de zao menarana miaso ny zanaka menarana rehetrarehetra mba ho samy tonga saina eo anatrehan'izao raharaha mahavaivay atrehan'ny fireneny zao zay ny antso ary mino afa voaraindro oloreo zay antso zay afaka manatona ny menarana zay olona mieritreritra fa hoe nitovy hevitra aminy tsy
coup d'état kolaka ny tianao atao tsy coup d'état kolaka misy matoa nanaiky tonga eto hoe raha mbola afaka nitondra ny anjara briky koa mba hamahana an'izao olonan'izao dia mitondra ny anjara briky ary matoa tonga eto zany nampianatra atao amin'ny akademia miaramila ary maromaro ireo mpianatra miparitaka eran'izao tontolo izao fa tsy tiana. Soratsika be deaibe ny général Sylvain Razafimandimby nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du Zoma tamin'ity androany ity nifantoka bebe kokoa tany amin'ny tontolon'ny folo alin-datsika tao anatin'ny resaka ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny raharaham-pirenena satria mifamatotra be amin'ny famahanany krizy amin'izao fotoan'izao ny toerana misy ny folo alin-da malagasy ny général Sylvain Razafimandimby moa dia efa commande ambonin'ny tafika malagasy na semgam amin'izao fotoan'izao izy tamin'ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2023 ary izy dia isan'ny andiany voalohany na première promotion tao amin'ny akademia malagasy akademia miaramila. Dia misaotra anao indrindra tompoko nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du Zoma isorana ihany koa sika rehetra tany tokantrano izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany samy manantena daolina amintsika araka ny tenin'ny général teo hoe kristiana maro tsika ny kristianina dia mba samy manantena ihany koa ny amaniva an'izao krizy zao ny amo mety fiteniko izay indraindray eto mifandarana na misy aza miteny hoe tsy tokony hiteny an'izany satria ajainatra aty amin'ny asa fanaovan-gazety ny laïcité de l'état ozy ny olona fa ozy hoe ho antsika kristianina ngamba fotoana hitondrana mbavaka ny firenena satria efa tsy hitantsony mihitsy hoe andeha ho aizy ity firenena ity angamba manao azafady indray ramatoadinagafo za hoe tsy hoe manditsy anao sanatriako fa ozy hoe fomba fijeriko indray zay ho antsika pino ny akapobe na kristianina ianao na silamo ianao na boudiste ianao dia pino ianao mino an'izany hoe ray aman-dreny be an-tampony zany Andriamanitra sika Zanahary sika inona koa ary misy mipitarika andro olona raka dia zay ny avy rehefa manam-ponoana ianao dia afaka mitondra mivoy ny fitadiavana amin'ny vahaolona ao anatin'ny fahendrena. Misaotra indrindra général isorana ihany koa sika rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary dia mbola manantena ny fankahita amintsika amin'ny manaraka indray mandram-piona tompoko lasy tompoko vavy.